Daontsika hitsangana dia ite tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Raha mbola misy mafy dia ataovy ihany. Acclamons très fort pour le Seigneur. Encore, 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 un peu plus fort. Alléluia. Arabaina daholo tsika rehetrarehetra manatrika an'izao fotoana izao, na ny mivantana na ny manaraka ny fotoam-bavaka eto en ligne. Ny fahasoavan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra. Amen. Nous vous saluons, frères et sœurs, vous qui suivez le culte en ligne ou en présentiel. Que la grâce du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Amen. Metsika voninahitra feno ny tompo androany, taontsika hivavaka. Asandrato ambony tananao. Nous allons prier maintenant. Nous allons mettre ce culte entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Raha io misaotra fa miaraka aminay eto indray ianao androany. Manompo anao amin'ny fifaliana izahay. Alléluia. Misaotra ray. Misaotra indrindra fanamasina fa eto ianao amin'izao fotoana izao. Ianao le namanky anay vao maraina be fanamasina androany. Namanky anay ianao dia nibitsibitsika taminay laza hoe aza mahafoy ny fiaraha-miankina tahaka ny fanao sasany. Namanky anay ianao fanamasina dia niteny indray hoe fa manompoan'i Jehovah-Andriamanitra ao dia tany hanina ho aninao sy ny rano sotroinao izy dia esorina aminao ny aretina. Anio tompo esorina ny aretina eto androany. Nisanisa tsy manan-janaka mihitsy eto nefa nitady an'izany. Ianao efa niteny hoe tsy misy afa-jazana momby aminao ary ho tanterahako ny isan'ny andronao. Alléluia. Merci Seigneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci Saint-Esprit, merci beaucoup, merci infiniment puisque de bon matin tu nous as déjà visités et tu nous as déjà dit que nous devons venir ici pour te servir, pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci. Puisque tu vas faire des miracles aujourd'hui, tu vas faire des grandes choses, tu vas accomplir des merveilles. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire. Ô Saint-Esprit, nous mettons ce culte entre tes mains. Tu vas nous conduire dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas nous conduire dans la présence de Dieu devant le trône. Alléluia. Tariondray izay fanamasina androany. Ho eo amin'ny fanatrihan'ny Tompo Jesosy. Ho eo amin'ny fanatrihan'ny Ray. Mesa mahery fanamasina. Agis Saint-Esprit aujourd'hui. Agis de manière grandiose. Alléluia. Agis de manière sans précédent. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Miaraka amintsika eto ny Tompo Jesosy androany sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Eto amin'ity fiainan'ity isan'andro isan'andro ny olona dia mitady fahasambarana. Sa tsy zany ve? Isan'andro isan'andro ny olona dia manao izay mahafaly azy, manao izay mahafaly ny fony. Mahatonga ny olona miasa dia tia azo vola hivelomana, vola anaovana izay mahafinaritra sy mahasambatra rehefa avy eo. Sa tsy zany ve? Raha mijaly hampahorin'ny aretina ny olona dia tsy sambatra izy, tsy miadana izy. Sa tsy zany ve? Mahatonga ny olona mianatra dia te ho tafita eo amin'ny fiainana. Hoy isika malagasy hoe te ho tafa. Sa tsy zany ve? Dia eritreretina hoe rehefa tafaratra izay manam-bola be dia mividy izay tiana rehetrarehetra. Sa tsy zany ve? Dans la vie de tous les jours, on est à la recherche du bonheur. On apprend, on fait des études, on fait beaucoup d'efforts pour avoir des diplômes, puisqu'on veut avoir le bon travail. On veut être riche et on pense qu'avec l'argent, on va acheter tout ce qu'on veut. Même si l'adage dit que
L'argent ne fait pas le bonheur. Na dia milaza raha zany io abola eto amboniny tany hoe tsy ny vola mahasambatra dia tadiavina foana ny vola. Ça s'en fait. On veut être heureux. Dans la vie de tous les jours, tout le monde recherche le bonheur à chaque instant. Eo fiainana isan'andro mikatsaka fahasambarana ny olombelona. Zay mahatonga ny olona sasany mandeha misotro toaka izy. Voilà pourquoi certaines personnes boivent de l'alcool. Ils boivent 1 litre et ils pensent que ça ne suffit pas. Ils boivent encore 1 litre et ils pensent que ça ne suffit pas encore et ils ajoutent encore. Misotro 1 litre izy aloha amin'ilay toaka. Dia zay ohatra tsy ampy izy zany dia ampiny 1 litre. Dia ohatra mbola tsy ampy any dia ampiny foana. Dia ohatran'izay fiainana rehetrarehetra. Na dia mitady vola ary ny olombelona, mahita vola izy androany ray alina ariary, dia ohatran'ny tsy ampy iny dia tiany ampy ray alina, dia tiany ampy ray alina, dia tiany ampy ray alina. Fa mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy na izany na tsy izany. Alléluia. Être avec Jésus est le plus bon. Ny tsara indrindra dia ny miaraka amin'ny Jesosy. Lisons ce qui est écrit dans Psaume chapitre 32, versets 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Salam faharoa amby telopolo andininy voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona izay voavela ny elony. Asio amen raha marina izany. Sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ny Baiboly dia milaza fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. La Bible déclare qu'il n'y a point de bonheur ou de paix pour les méchants. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Fa ny olona manana an'i Jesosy manam-piadanana. S'en fait. Tenenao amin'izany leo akaikinao. Arapainy ianao noho ny amin'ny fanananao an'i Jesosy hoe ao aminao ilay andrian'ny fiadanana. Any amin'ny Isaia 7:5 Jesosy dia ambara amin'ny Baiboly hoe andrian'ny fiadanana. Ça s'en fait. Tao hoe mentsika voninahitra ilay andrian'ny fiadanana ary ao anatinao izy amin'izao fotoana izao Alléluia. 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 Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, nos péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, Amen, alléluia. louez. Louez, Amen, alléluia. louez, louez. Amen, alléluia. Louez
Mahafinaritra miaraka aminao tsara indrindra ianao. Ndreto indray izahay ray malala miankohaka eto anatrehan'ny fahalehibiazanao. Halleluja. Miankohaka izahay ray. Ndao tsika hiankohaka eo anatrehan'ny Tompo amin'izao fotoana izao. Nous allons nous prosterner devant le Seigneur. Il est bon. Il est miséricordieux. Il est plein de grâce. Et ce culte d'aujourd'hui est plein de grâce. Fais-nous faire soif en Sophie Vrimba avec son roi. Alléluia. Yarakana yanawe tupo fwati. Makasita katumpo. Makasita kamisotana. Choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alléluia. C'est un mot sensible. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Chantons ensemble. Yarib Sika, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de Je regarde ta sainteté
Nous allons demeurer dans l'esprit de prière. Demeurons dans l'esprit de prière. Alléluia. Alléluia. Sotra tompo miaraka aminay eto androany. Manomboka amin'ny saoran'i Jesosy a. Saoran'i Jesosy fa olom-boavidy ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe olom-boavidy nareo. Dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ny tenako sy ny tenanao dia natao hankalazana n'Andriamanitra fa tsy natao hanaovana zavatra hafa. Alléluia. Alléluia. Hivavaka mantsika amin'izao fotoana izao. Mifantoha amin'ny fanatrehan'i Jesosy eto androany. Raha hivavaka isika dia azonao atao ny mivavaka amin'ny fiteny fantatra. Ary azonao atao ihany koa ny mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Si nous allons prier maintenant, tu
peux parler avec des langues inconnues, mais tu peux parler aussi avec la langue connue. Alléluia. Fantaro hoe raha iteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia tsy miresaka amin'olona fa amin'Andriamanitra. Izany hoe mifandray manokana tonga dia connecté amin'Andriamanitra mifanahinao zany amin'izay fotoana izay. Fomba anankiray zany tena hikolokoloana ny fiarahana amin'Andriamanitra ilay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Hoy ny Korintianina voalohany toko 4:12 tsy miteny amin'olona ianao fa miteny amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay koa anao dia mampandroso ny tenanao hozy ny soratra masina. Hozy ny Baiboly hoe any aparany any dia misy olona mihemitra amin'ny finoana fa ianao rehefa mivavaka amin'ny fanahy dia mampandroso ny tenanao ianao. Nous allons prier maintenant. Nous allons nous consacrer pour le Seigneur dans cette prière. Alléluia. Misaotra Tompo Jesosy fa miaraka aminay eto indray ianao. Misaotra Tompo Jesosy noho ny amin'ilay fitiavana be dia be nomenao anay. Nasehonao zany tamin'ny nanoloranao ny ainao ho faty teo ambony hazo fijaliana tao Kalvari. Alléluia. Rehefa izay Tompo miankohaka eto anatrehany fahalebiazanao. Anao zay Tompo Jesosy, nous t'appartenons Seigneur. Nous allons nous prosterner devant toi, puisque tu es Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu nous as déjà rachetés par ta vie, puisque ton sang représente la vie de Dieu, Seigneur. Rano Jesosy dia maneho ny fiainan'Andriamanitra ao amin'ny rano itoeran'ny aina ho ny soratra masina. Reto izay Tompo anao. Anao izay Jesosy hatramin'ny taloha. Anao izay ankehitriny. Anao izay Jesosy eo mandrakizay. Ary anao izay Jesosy satria voalahatra ho amin'ny famonjena. Amafiso ny fanoloran-tenanao ho an'i Jesosy a. Amafiso. Tsy izao ihany. Fa rapitso, rafaka pitso, mandrakizay an'i Jesosy sika. Anao izay Tompo. Efa niantso anay ho mpanompo ianao. Efa niantso anay ho zanak'Andriamanitra ianao Jesosy. Efa nateraka indray izahay tamin'ny votsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra zany. Alléluia. Atolotra ianao Tompo ny momba anay rehetra amin'izao fotoana izao. Rehefa izay Jesosy eo mankalaza anao amin'ny alalan'ny tenanay. Ny momba anay rehetra anao Jesosy a. Rehefa izay Tompo, le natsoinao hoe fanasin'ny tany. Nous voici Seigneur. Tu nous as déjà dit que nous sommes le sel de la terre. Rehefa izay Tompo, le nataonao hoe fahazavana tout izao. Satria ianao ny fahazavana zao tontolo izao. Nous voici Seigneur. Tu nous as déjà dit que nous sommes la lumière du monde, puisque toi, en nous, tu es la lumière du monde. Amindrao fo hatran'izay Jesosy. Amindrao fo mandrakariva. Mesamahery eo amin'ny fiainana isan'andro ianao. Toizatsika ihany mivavaka. Hivavakantsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny ekipa rehetra lasa nanao tafika masina any amin'ny faritra mahajanga iny amin'izao fotoana izao. On continue la prière. Nous allons prier encore pour le serviteur de Dieu et les équipes qui ont fait la mission à Majunga pour l'évangélisation. Ataovy mivavaka ao sandrato ny feo anao. Sandrato ny feo anao. Angatakitsika mba ho amarin'ny Tompo Jesosy ny teniny milaza hoe indro amomba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo izao. Nous allons prier pour que le Seigneur accomplisse sa parole selon laquelle je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Anao fifonantsika, nous allons intercéder pour Majunga. Ifontsika ho an'io tanàna io mba ho be dia be ny olombonjenao.
asandrato ny feonao jesosy eo amindreo fo manokana ny tanàna Majunga amin'izao fotoana izao aidino ny famindramponao ameno an'io tanàna io amindreo fo tompo ny mponina rehetra amin'ny tanàna ny Majunga. Seigneur, aie pitié de tous les gens de Majunga. Aie pitié de tous les gens de Majunga, Seigneur. Sauve cette province. Funzeo io tanàna io raha io. Funzeo io tanàna io Jesosy satria efa nafoniainao ianao ho an'ny mponina rehetra amin'io toerana io. Oh Seigneur, tu as déjà versé ton sang pour cette région de Majunga. Amindreo fomponao ny tanàna Jesosy. Dao toeritsika ny démonie miasa amin'io toerana io. Roy fanaratsy amin'izao fotoana izao toero amin'ny anaran'i Jesosy. Toero amin'ny anaran'i Jesosy ny démonie favalo. Lay fanahiny antikristy. Le mpanohatra filazany tsara toerina amin'ny anaran'i Jesosy miala tao amin'ny tanànan'ny Majunga zany androany. Ny Andriamanitra izao tontolo izao manajamba ny mason'ny sain'ny olona. Mba tsy hahatonga azy ireo ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ao amin'ny fitoriana filazantsara. Toerina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy miala ny démonie favalo. Alefanay le raha famafazana ny teny tsara lavitra noho ny rany abely ho famonjena ny tanànan'ny Majunga amin'izao fotoana izao. Misy fahagagana ao amin'io toerana io amin'ny anaran'i Jesosy. Misy famonjena ao amin'ny tanànan'ny Majunga amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fahasoavana. Misy fitahiana. Tsofirany tanànan'ny Majunga dia atoloroan'i Jesosy. Alefaso ny sotranao. Taontsika anao tahaka amin'ny Paoly apôstôly hoe mino izahay ka dia miteny. Fantaro fa misy fahefana mivoaka amin'ny vavanao. Eo amin'ny vavanao ny teny, eo amin'ny vavanao ny fahefana. Manonona teny ianao amin'izao fotoana izao. Mamontsora teny ianao. Libère une parole pour Majunga. Libère une parole d'autorité. Une bénédiction pour Majunga à cette heure-ci. Anao Majunga tompo. Majunga t'appartient, Seigneur. Alléluia. Misaotra Jesosy. Misaotra fa miasa ianao. Miasa ianao, miasa ianao. Miasa ianao dia tsy misy masakana. Miasa ianao tompo. Miasa ianao tompo. Misy olom-bonjena be ao amin'ny tanànan'ny Majunga, misy olom-bonjena. Misy famatarana, misy fahagagana, misy fahasoavana. Alléluia. Makasitraka anao zany. Makasitraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Alléluia. Mahazo ny toerantsika azafady a. Amin'izao fotoana izao dia hiditsika amin'ny fandarana manaraka dia ny anolorana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena. On va passer maintenant à la prochaine étape. Nous allons donner les dîmes et les offrandes. Donc nous allons préparer tout ce que nous allons donner pour le Seigneur aujourd'hui. Omantsika zay omentsika ny tompo an'izao fotoana izao atao vonina zay atolotra ho an'ny tompo androany ao anatin'izany mbola anao hira fiterana ihany izahay afaka mandroso avy hatrany zany zay nitondra ny ampahafolo-karena tsy hanome fanazavana be tsony ahako. Mikasika ny ampahafolo-karena afaka mitsangana zay nitondra an'izany amin'izao fotoana izao dia rehefa avy eo angonina manokana tatazana manokana amin'ny fanatitra araka amin'ny fanaontsika mahazatra eny am-pitoerana eny ihany. Passons maintenant au moment où on va donner les dîmes. Tout le monde peut avancer, tous ceux qui ont apporté les dîmes. Et après, on va collecter les offrandes. Tisifetra Mandramantai mai manonza vatetra Vituera mamua puatara Simanzena tsara antariketra Tisifetra re
mabuatsara tsy manjera sady tsy tsara mitariketra Itaro valako tsy maroso no alako velaro faritsakako Itaro valako tsy maroso no alako velaro faritsakako Sanakandramanta sanakandrina tsy mapakahay amin'ny fitahina sakapapalakotsy dia olotia tsy mapakahay zanaka tsy manao tsintsine amina fa tsy manine andramanta tsy tafena andramanta tsy tafesifese Itaro valako maroso no alako velaro faritsakako ampiakaro ny vahefa Itaro valako tsy maroso no alako velaro faritsakako iraho no vahefa Tsisy fetra Andriamanitray may manao zava-detra Mitoera mamoavoa tsara tsy manjera sady tsy tara niteriketra Tsisy fetra re Tsisy fetra Andriamanitray may manao zava-detra Mitoera mamoavoa tsara tsy manjera sady tsy tara niteriketra Itaro valako tsy maroso no alako velaro faritsakako ampiakaro ny vahefa Itaro valako tsy maroso no alako velaro faritsakako iraho no vahefa Sanaka miasa fa tsy mitazana Anataka maompiazana Metsiketsika anao fa sao tetare Metsiketsika mamoavoa tsara Zanaka tsy manao tsintsine Mamina fa tsy manine Za tsy tafena Ana tsy tafesifese Itaro valako Itaro valako tsy maroso no alako velaro faritsakako ampiakaro ny vahefa Itaro valako tsy maroso no alako velaro faritsakako iraho no vahefa Tiaka mafitsika ho amin'ny tompo Sady ho fandraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Nous allons accueillir le serviteur de Dieu qui va proclamer sa parole. Alléluia. 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 Alléluia.
Tombanao alléluia mafy be ho an'i Jesosy. Alléluia. Faisons alléluia très fort pour Jésus. Faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay ity anoloana. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Fifalila ho an'ny lanitra ny fahatongavanao eto. C'est une joie pour le ciel que tu sois ici. Ary za mino fa hiasa amin'ny fiainanao indray Andriamanitra. Et j'ai foi que Dieu va agir dans ta vie. Izay etaetaponao hoentinao eto amin'Andriamanitra dia ho valiana aminao zany. La soif que tu vas emmener devant Dieu, il va te le donner. Satria izay mangetaeta no hovokisany. Car il va donner à celui qui a soif. Miarahaba asika ihany koa izay manaraka ny fandaharana any amin'ny tokantrano misy asika tsirairay avy. Nous vous saluons également, vous qui nous suivez en ligne. Izahay dia mino fa afaka miasa amin'ny fiainanao ihany koa Andriamanitra. Nous avons foi que Dieu peut agir aussi dans vos vies. Ary izay rehetra ataon'ny Tompo eto amin'ity toerana ity dia ataony amin'izay manaraka ny fandaharana ihany koa izany. Et tout ce que Dieu va faire ici, il va le faire pour tous ceux qui sont en ligne aussi. Tsy adino ny misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny mpanompony. Nous remercions Dieu aussi pour son serviteur. Satria noho ny amin'ny fisian'izy mivady dia voavonjy zasy ianao. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes sauvés, toi et moi. Noho izany Andriamanitra ne hitahy azy amin'izay rehetra irin'ny fony sy ny etaetapony zany. Alors que Dieu les bénisse dans les désirs de leur cœur. Hiditra amin'ny fianonany hafatra isika izany zao. Nous allons maintenant écouter le message. Ndahoana kepa-mason'ny nofo dia hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Fermons les yeux et prions pour la parole de Dieu. Andriamanitra rainay eo misaotranao izahay. Père Céleste, nous te remercions. Misaotra noho ny amin'ity fotoana ity andrenesanay ny teninao indray. Nous te remercions pour ce culte où nous allons entendre ta parole. Ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy. Ta parole est une vie pour ceux qui le reçoivent. Ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Et c'est la santé pour toute chair. Hampianatra anay ianao androany. Tu vas nous enseigner aujourd'hui. Noho izany dia feo ny fonay ho mahay mandray ny amin'ny teninao. Alors que notre cœur reçoive ta parole. Sitrano ny aretina. Guéris les maladies. Afao manana olana. Délivre ceux qui ont des problèmes. Mino izahay fa eto ianao sy ny fanatrehanao. Nous croyons que tu es ici et ta présence est ici. Amin'ny alalan'ny teninao dia handray fahasoavana izahay. À travers ta parole, nous allons recevoir des bénédictions. Amin'ny alalan'ny teninao dia hitondra fahasoavana mody izahay. À travers ta parole, nous allons emporter des bénédictions à la maison. Tsy amin'ity toerana ity ihany ny asam-panahy ny fanatrehanao. Ce n'est pas seulement ici que ta présence est, Fa miaraka aminay amin'izay toerana misy anay ianao. mais tu es avec nous partout où nous allons. Dia feo ny foko mba hahay andray ny amin'ny teninao. Forge mon cœur que je puisse recevoir ta parole. Dia feo ny fonay mba ho tanilonaka ny ry ny teninao. Forge nos cœurs pour que nous puissions recevoir toute ta parole. Tsy hiverina aminao ny teny raha tsy mavita niraka nanirana azy. Que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir exécuté la mission que tu lui as Amin'ny confiée. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vonina andray teny ve ianao. Tu es prêt à recevoir la parole? Da ho ary hamaky tenin'Andriamanitra isika tompoko. Lisons alors la parole de Dieu. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa valo amby telopolo. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Hovakiana amin'ny teny frantsay dia hovakiko amin'ny teny malagasy rehefa avy eo. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa valo amby telopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Petera taminy. Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelan-keloka mba hahazo famelana ny elokareo ary anareo andray fanomezana dia ny fanamasina. Alléluia. Alléluia. Hahazo fanomezana izasy ianao dia ny fanamasina zany. Toi et moi, nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Programman'Andriamanitra hatramin'ny fiandohana ny tany zanak'Andriamanitra. C'est le plan de Dieu depuis le commencement de bénir les enfants de Dieu. Sy hamela ny fiainany zanak'Andriamanitra ho rava Andriamanitra. Dieu ne va pas laisser la vie des enfants de Dieu détruite. Ary ho tanteraka ny teny hoe etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Il peut réaliser la parole qui dit sur la terre comme au ciel. Ahita ny fahasaran'Andriamanitra ny olona manompo azy etỳ ambonin'ny tany.
Tous ceux qui le servent verront la bonté de Dieu sur cette terre. tahaka ny hiainany ny fiainana feno fiadanana any an-danitra no hiainany eto ambonin'ny tany izany. C'est comme la vie remplie de paix dans le ciel que nous vivrons la vie sur la terre. Andriamanitra ray dia sinonina amin'ny maha-andriamanitra azy fa nampiseho miariary ny fisian'andriamanitra zanaka ary ny andriamanitra fanamasiny. Dieu le Père ne s'est pas contenté d'être seulement Dieu le Père, mais il a aussi révélé la présence du Fils et du Saint-Esprit. Any amin'ny testamenta taloha dia ny voateny matetika dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Dans l'Ancien Testament, il est souvent mentionné le nom de l'Éternel Dieu. Tamin'ny maha Jehovah Andriamanitra azy no nisehony tamin'ny Abraham. Il s'est montré en tant qu'Éternel Dieu devant Abraham. Amin'ny maha Jehovah Andriamanitra azy no nitenenany tamin'ny Mosesy. Il s'est montré en tant qu'Éternel Dieu devant Moïse. Amin'ny maha Jehovah Andriamanitra azy no nisehony tamin'ny olona maro. C'est en tant que l'Éternel Dieu qu'il s'est montré à plusieurs personnes. Ny amin'ny testamenta vaovao na ny evangelista anankiefatra dia Jesosy no niseho tamin'ny olona. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, c'est Jésus qui s'est manifesté aux hommes. Jesosy niara-nandehandeha tamin'ny mpianatra azy tamin'ny olona nino azy. C'est Jésus qui a marché avec les disciples et tous ceux qui ont cru en lui. Naka endrik'olombelona izy mba hahafahany mifanerasera amin'ny olona mino azy. Il est devenu homme afin qu'il puisse côtoyer les personnes qui croient en lui. Nanaraka azy teny rehetra teny zay rehetra nahita fahagagana taminy. Et tous ceux qui ont vu des miracles l'ont suivi partout. Maro ny olona nalahelo rehefa nilaza Jesosy fa hiala. Plusieurs personnes étaient tristes quand Jésus a dit qu'il allait partir, Satria efa nanomboka zatra ny nifanerasera tamin'i Jesosy. parce qu'ils avaient l'habitude de côtoyer Jésus. Amin'izao vaninandro iaina sika izao dia ny fanahy masina no mitoetra eto amintsika ka miasa eo amin'ny fiainantsika. À notre époque actuelle, c'est le Saint-Esprit qui est présent avec nous et qui agit dans nos vies. Noho izany androany isika dia hianatra ny amin'ny fanahy masina sy ny asany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre concernant le Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies. Ny apôstôly Petera dia nanambara tamin'ny teniny vakina teo ny tokony atao mba hahatonga ny fanahy masina hiasa eo amin'ny fiainantsika. L'apôtre Pierre nous a enseigné dans la parole que nous avons lue ce que nous devons faire pour que le Saint-Esprit demeure en nous. Satria manana fanomezana tsara ho asika Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Parce que Dieu a un don pour nous et c'est le don du Saint-Esprit. Ary ny fanomezana tsara avy amin'Andriamanitra io no raisinao eto amin'ity toerana ity. Et c'est ce don qui vient de Dieu que tu vas recevoir ici. Asary sambatra ny olona raha ao anatiny ny fanahy masina. Heureux ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Asary fifaliana ny olona raha ao anatiny ny fanahy masina. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent la joie. Ahita fandresena ny olona raha ao anatiny ny fanahy masina. Ils reçoivent également la victoire dans le Saint-Esprit. Mahafantatra ny tokony ataony olona raha ao anatiny ny fanahy masina. Ils sauront ce qu'ils doivent faire, ceux qui sont avec le Saint-Esprit. Naverimberiny Petera amin'ny Baiboly any soratra ny soratany ny tokony handraisan'ny olona ny fanahy masina. Pierre a répété dans la Bible que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Zany indrindra no hitondrana ny hafatra ankehitriny hitaritana ny saisika ho amin'ny fibebahana marina mba hasapasika ny fisian'ny fanahy masina ao anatisika. C'est pourquoi nous recevons ce message aujourd'hui pour la repentance, pour que nous sachions l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana sika no nanomezana ny fanahy masina. Dieu nous a donné le Saint-Esprit par amour pour nous. Ny fanomezana voalohany nomen'Andriamanitra dia Jesosy Kristy maty noho ny amin'ny fahotasika. Le premier don que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Tsy fantako hatraiza ny fahasapanao ny amin'ny famelan-keloka azon'ny olona mino. Je ne sais pas jusqu'où tu comprends le pardon des péchés. Fa raha ny fahotana vitako sy ny vitanao dia sy mendrika ny aina eto amin'ity tany ity intsony isika. Mais si on regarde les péchés que nous avons commis, nous ne méritons plus de vivre sur cette terre. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fizaliana dia afaka miaina kahalalahana izasy anao. Mais grâce à Jésus-Christ et à la croix, nous pouvons vivre librement, toi et moi. Araka ny voalazan'ny Baiboly azy dia mbola sy misahatra mifona ho asika ao an-danitra Jesosy. Et selon ce que la Bible dit, Jésus intercède toujours pour nous dans le ciel. Ny tanjona dia sy hoe eto ambonin'ny tany ihany fa mba hahatonga asika ho any an-danitra. Le but, ce n'est pas seulement sur terre, mais aussi dans le ciel. Ankehitriny kosa
ny fanahy masina ny fanomezana faharoa nomen'Andriamanitra sika mba ahatonga sika asapa ny fanatrehan'Andriamanitra. Aujourd'hui, le deuxième don que Dieu nous a donné, c'est le don du Saint-Esprit pour que nous puissions ressentir la présence de Dieu. Ny fanahy masina no miantoka manohy ary manatanteraka ny asa efa natomboka Jesosy. C'est le Saint-Esprit qui garantit, qui poursuit et qui accomplit les œuvres de Jésus. Noho izany andeha ho jerentsika inona ary ireo asan'ny fanahy masina misy amin'izao vaninandro iainasika izao. Alors nous allons voir quelles sont les œuvres du Saint-Esprit que nous vivons actuellement. Zay rehefa sika voalohany fa miantoka ny fahaserovatenan'ny kristianina ny fanahy masina. Nous allons d'abord voir que le Saint-Esprit nous convainc de notre état d'esprit. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amin'ny anaran'i Jesosy, John toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy ny fahafito sy ny fahavalo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahasara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo mimpananatra. Fa raha andeha aho dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fisarana. Miantoka ny fahaserovatenan'ny kristianina ny fanahy masina. Le Saint-Esprit nous convainc de notre état en tant que chrétiens. Fotoana tena ilasika ny fiarandalana amin'ny fanahy masina izao andro iainasika izao. À notre époque actuelle, le Saint-Esprit est vraiment indispensable pour nous. Maro ny olona milaza ny tena no kristianina nefa mbola tsy mahasapa ny fiarandalana amin'ny fanahy masina. Plusieurs personnes se disent chrétiens et pourtant ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Misy fananana ny fanahy masina io anefa dia mahatonga ny olona anankiray sa manota eo anatrehan'Andriamanitra. Et quand nous avons le Saint-Esprit, nous n'osons pas pécher devant Dieu. Misy fananana ny fanahy masina dia mahatonga ny kristianina sa manaonao foana miara-dalana amin'ny fanompony an'Andriamanitra. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, les chrétiens osent faire n'importe quoi dans le service de Dieu. Nosoratana ao amin'ny Baiboly izay novakisika teo fa Jesosy mihitsy no nilaza hoe mahasara sika ny fialan'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao. C'est écrit dans la Bible et nous l'avons lu tout à l'heure que c'est vraiment Jésus qui a dit qu'il vaut mieux pour nous qu'il s'en aille et que le Saint-Esprit soit là. Izy no aniraka ny mpananatra. C'est lui qui va envoyer le consolateur. Izy no aniraka n'ilay mpitaridalana. C'est lui qui va envoyer le guide. Izy no aniraka n'ilay mpampianatra. C'est lui qui va envoyer le défenseur. Io fanahy masina io no mitarika sika amin'ny fahaserovan-tena. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de notre état d'esprit. Io fanahy masina io no mibisika ao anatsika ka mahatonga sika tsy afaka hatateraka fahotana. C'est le Saint-Esprit qui parle en nous pour que nous ne commettions pas de péché. Io fanahy masina io no mandresy lahatra sika ka mahatonga sika hanohatra ny herin'ny fakapanahy. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc pour que nous nous opposons à la tentation. Noho izany ny hamantarana fa tsy misy fanahy masina ny olona anankiray dia sa manoty izy. Alors, pour savoir que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il ose pécher. Ny hamantarana fa tsy misy fanahy masina ny olona anankiray vetivety eo izy mahasapa ny fahotany nefa rehefa avy eo mbola mamerikeloka ihany. Pour savoir que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il se rend compte de son péché et pourtant il refait encore après. Izany nahatonga ny Petera nilaza tery am-boalohany hoe mila mibebaka aloha isika vao mamerina ny fanahy masina ao anatsika. C'est pourquoi Pierre a dit, quand on a lu au début, que nous devons d'abord nous repentir pour que le Saint-Esprit puisse revenir en nous. Raha tena ao anatinao ny fanahy masina dia ho sapanao ny karazam-pahotana efa niainanao ary hanenina amin'izany ianao. Si le Saint-Esprit est vraiment en toi, tu vas ressentir tous les péchés que tu as commis et tu vas regretter. Tena efa matetika fandresika fa ny fahotana iainantsika ny mahatonga n'Andriamanitra sy afaka miasa eo amin'ny fiainantsika. Nous l'avons déjà entendu plusieurs fois que c'est à cause de nos péchés que Dieu ne peut pas agir dans nos vies.
satria raha mbola misy fahotana miafina eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra dia tsy miaino azy Andriamanitra. Parce que s'il y a encore des péchés cachés dans la vie des enfants de Dieu, Dieu ne les écoute pas. Araka ny voalazan'i Jesosy anefa ny fananana ny fanahy masina dia mampiaiky izao tontolo izao ny fahotany. Comme Jésus l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc au monde le péché. Tia hita kristianina manana ny fanahy masina eto amin'ity toerana ity Andriamanitra. Dieu veut voir des chrétiens qui ont le Saint-Esprit ici. Engany ianao mba ho kristianina manana ny fanahy masina. Que tu puisses être ce chrétien qui a le Saint-Esprit. Satria rehefa ao aminao ny fanahy masina dia tsy hatateraka ota ianao. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas pécher. Satria rehefa ao aminao ny fanahy masina dia ho masina ny fiainanao. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, ta vie est sanctifiée. Satria rehefa ao aminao ny fanahy masina dia misy fahamarinana hita eo aminao. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, on verra la justice dans ta vie. Satria rehefa ao aminao ny fanahy masina dia tsy hatahotra fisarana ianao. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'auras pas peur des tentations. Satria ny olona manana ny fanahy masina dia manana fahatsiarovan-tena. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit ont un état d'esprit conscient. Ny fanontaniana voalohany zany dia izao. La première question, c'est ceci. Tena sapanao ve fa mitoetra ao anatinao ny fanahy masina? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit demeure vraiment en toi? Satria raha ao anatsika ny fanahy masina dia tsy mahatateraka fahotana isika. Parce que si le Saint-Esprit demeure en nous, nous sommes incapables de pécher. Satria raha ao amintsika ny fanahy masina dia miaina amin'ny fahamarinana isika. Parce que si le Saint-Esprit est en nous, nous vivons dans l'intégrité. Androany dia hitoetra ao anatsika ny fanahy masina. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut demeurer en nous. Satria nansoin'Andriamanitra izasy ianao sy nansoina ho amin'ny fanompona fotsiny fa nansoina hiara-paly aminy ao an-danitra. Parce que Dieu ne nous a pas seulement appelés pour le service, mais il nous a aussi appelés pour être dans la joie avec lui dans les cieux. Hitoetra ao anatinao anie ny fanahy masina. Que le Saint-Esprit demeure en toi. Ho tamana ao anatinao anie ny fanahy masina. Que le Saint-Esprit aime rester en toi. Hiara-dalana aminao anie ny fanahy masina. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Tena ho hita miaina amin'ny fahamarinana anie ianao. Et qu'on voit que tu vives dans l'intégrité. Tena olona afaka amin'ny fahotana anie zasy ianao. Que nous détournons vraiment du péché, toi et moi. Alléluia. Alléluia. Ny faharoa dia izao. Deuxièmement, Ny fanahy masina no vavolombelona amin'ny fiasan'Andriamanitra amin'izao andro iainasika izao. le Saint-Esprit rend témoignage des œuvres de Dieu à notre époque actuelle. Jaona toko 15:19-20. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jaona toko 15:19. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Averiko vakina. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ny fanahy masina no mampiseho miariary ny amin'ny asa mahagaga nataon'i Jesosy. C'est le Saint-Esprit qui révèle les œuvres merveilleuses de Jésus. Jesosy Kristy tompo dia tsy mahazaka ny fahorian'ny olona. Le Seigneur Jésus-Christ ne supporte pas la souffrance des hommes. Jesosy Kristy tompo dia tsy mahazaka ny olona iainao anatin'ny aretina mandavantaona. Le Seigneur Jésus-Christ ne supporte pas de voir les hommes vivre dans les maladies. Jesosy Kristy tompo dia tsy mahazaka ny problema izay mamiteraka ranomaso eo amin'ny fiainan'ny olona manompo azy. Le Seigneur Jésus-Christ ne supporte pas de voir les problèmes qui créent des larmes dans ceux qui le servent. Tamin'i Jesosy Kristy tompo tety ambonin'ny tany endrik'olombelona dia nanasitrana ny marary izy. Quand le Seigneur Jésus était sur terre, il a guéri les malades. Tamin'i Jesosy Kristy tompo tety ambonin'ny tany naka endrik'olombelona namany olana manana olana izy. Quand Jésus-Christ était sur terre en tant qu'homme, il a résolu les problèmes de ceux qui avaient des problèmes. Eny fa na dia ny fahafatesana azy dia nanangana ny maty izy. Et même concernant la mort, il a ressuscité les morts. Eto izy ankehitriny Il est ici maintenant. hamafany ranomasony izay mitomany izy.
Il va essuyer les larmes de ceux qui pleurent. hanasitrana ny aretin'izay marary izy, Il va guérir les malades. hamany olan'izay manana olana izy. Il va résoudre les problèmes de ceux qui ont des problèmes. Ny fanahy masina no ampiseho miariary fa mbola miasa Jesosy mandraka ankehitriny. C'est le Saint-Esprit qui montre que Jésus agit encore actuellement. Satria araky ny teny izay efa nivakisika teo, ny fanahy masina no vavolombelona hanambara fa velona Jesosy. Car selon ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que Jésus est vivant. Noho izany raha ao anatinao ny fanahy masina androany dia ho hitanao fa mbola miasa ilay Jesosy Andriamanitra ivavahantsika. Alors si le Saint-Esprit est en toi aujourd'hui, tu verras que le Dieu que nous adorons agit encore. Raha mitoetra ao anatinao ny fanahy masina androany dia ho hitanao miasa eo amin'ny fiainanao hanasitrana ny aretinao Jesosy. Si le Saint-Esprit est en toi aujourd'hui, tu vas voir que Jésus travaille dans ta vie et qu'il guérit tes maladies. Raha sapanao miara-dalana aminao ny fanahy masina androany dia ho hitanao eo amin'ny fiainanao fa mandray atanana ny olana misy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Si le Saint-Esprit est en toi aujourd'hui, tu vas voir dans ta vie que Jésus prend en main les problèmes qui sont dans ta vie. Satria dia iseho amin'ny endrika mahavelona azy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainanao. Parce que Dieu veut montrer qu'il est vivant à travers ta vie. Mbola te hamonjy io fiainanao io Andriamanitra. Dieu veut sauver ta vie. Mbola te hitondra ny fiainanao amin'ny fiainana sarasara kokoa Andriamanitra. Dieu veut conduire ta vie dans une meilleure vie. Sy afa-po amin'ny toerana misy ianao androany Andriamanitra. Dieu n'est pas satisfait de ta position actuelle, Fa mbola te hiseho amin'ny fahasarany izy. mais il veut te montrer sa bonté. Mbola te hiseho amin'ny fahalebiazany izy. Il veut te montrer sa puissance. Hiseho amin'ny maha-Andriamanitra azy izy. Il veut te montrer son identité. Dia hanambara aminao fa rehefa ao aminao ny fanahy masina dia hiseho ny fahasarany rehetra. Et tu verras que quand le Saint-Esprit est en toi, tu verras la bonté de Dieu. Hiasa eo amin'ny fiainanao anie Andriamanitra. Que Dieu agisse dans ta vie. Handray atanana ny adinao anie Andriamanitra. Que Dieu prenne en main tes combats. Hanasitrana ny aretinao anie Andriamanitra. Que Dieu guérisse tes maladies. Hanome fifaliana ho anao anie Andriamanitra. Que Dieu te donne la joie. Ho tanteraka aminao anie izany. Que cela se réalise dans ta vie. Amen na. Amen. Ny fahatelo dia izao. Troisièmement, Hiantoka ny fizoroana vavolombelona ny amin'ny asa mahagaga nataony Jesosy ny fanahy masina. le Saint-Esprit rend témoignage des œuvres merveilleuses de Jésus. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Jean chapitre 16, verset 14. Vakiana amin'ny teny frantsay dia ho vakiako amin'ny teny malagasy. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fa efatra ambin'ny folo. Izy ankalaza fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Alleluia. Alléluia. Araka nefa voalaza tamin'ny fiandohan'ny taona dia sy ho avelan'Andriamanitra handalo ity taona ity fa sy maintsy misy olona izoro vavolombelona amin'ny asa soa nataony. Comme on a déjà dit au début de l'année, cette année ne va pas passer en vain, mais quelqu'un va témoigner des œuvres de Dieu. Engany mba ho ianao izay olona izoro vavolombelona izay. Que cette personne puisse être toi. Tao te tanana mafon'ny tompo isika. Acclamons le Seigneur. Alleluia. Alléluia. Sy maintsy misy olona mizoro vavolombelona amin'ity taona ity. Quelqu'un va rendre témoignage cette année. Ho anao izay niaina ranomaso tamin'ny taona lasa, ahita fa ombiazana ianao amin'ity taona ity. Toi qui as vécu des larmes l'année passée, tu verras la réussite cette année. Sy diso amin'ny teniny Andriamanitra. Dieu n'a pas tort dans sa parole. Fa sy maintsy izoro vavolombelona ny olona mindro. Car ceux qui croient vont rendre témoignage. Hanasitrana ny aretina izy. Il va guérir les maladies Mba hatonga anao izoro vavolombelona. pour que tu rendes témoignage. Handray atanana ny adinao izy. Il va prendre en main ton combat Mba hatonga anao izoro vavolombelona. pour que tu puisses rendre témoignage. Hitondra anao amin'ny fisandratana izy. Il va te conduire à l'élévation Mba hatonga anao izoro vavolombelona. pour que tu puisses rendre témoignage. Ny fanahy masina no miantoka ny fizoroana vavolombelona amin'ny asa mahagaga ataony Jesosy. C'est le Saint-Esprit qui garantit le témoignage sur les œuvres merveilleuses de Jésus. Ny mampalahelo dia maro ny olona sy mahafantatra akory ny asa ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas les œuvres du Saint-Esprit dans leur vie.
ny fanahy masina dia miteny mangina eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra. Le Saint-Esprit parle doucement dans la vie des enfants de Dieu. Maro anefa ny kristianina sy mahay mihaino ny feon'ny fanahy masina. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas entendre la voix du Saint-Esprit. Ny ankamaroany aza moa dia ny feon'ny olana no rendry. La plupart n'entendent que les voix des problèmes. Ny ankamaroany olona dia ny feon'ny ady ny rendry. La plupart n'entendent que les voix de leur combat. Any ka faharesena no hitany manoloana azy. Et ils ne voient que l'échec dans leur vie. Any ka faharavampiainana no hitany manoloana azy. Et ils ne voient que la destruction de leur vie. Androany atehiteny aminao ny fanahy masina. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te parler Fa sy maintsy mizoro vavolombelona ianao amin'ny famaranana ny ty taona ity. que tu dois rendre témoignage à la fin de cette année. Ho isy fizoroana vavolombelona amin'ny famaranana ny ty taona ity. Il y aura des témoignages à la fin de cette année. Ny antony dia tsy maintsy ankalazaina Andriamanitra. La raison, c'est que Dieu doit être glorifié. Satria ny fanahy masina dia mitarika asika hankalaza an'Andriamanitra. Parce que le Saint-Esprit nous conduit à glorifier Dieu. Ny antopisian'ny fanahy masina dia hitondra asika amin'ny fankalazana an'Andriamanitra. La raison du Saint-Esprit, c'est qu'il est là pour nous faire glorifier Dieu. Ny olona mandresy no mahay mankalaza. Quand on réussit, on peut glorifier Dieu. Ny olona mandresy no mahay midera. Quand on réussit, on sait le louer. Noho izany raiso ny fandresenao. Alors reçois la victoire. Raiso ny fandresenao. Reçois ta victoire. Satria ampandresy anao Andriamanitra. Car Dieu va te donner la victoire. Sy maintsy manambara ny fiasan'Andriamanitra isika. Nous devons annoncer les œuvres de Dieu. Ary ny fanahy masina no hitondra asika amin'izany fizoroana vavolombelona izany. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans ces témoignages. Ho isy olona maro izoro vavolombelona amin'ny famaranana ny taona ity. Plusieurs personnes vont rendre témoignage à la fin de cette année. Izoro vavolombelona foy aminao ny zava-mahagaga sapako tamin'ity herinandro ity. Je vais te rendre témoignage de ce que j'ai vu cette semaine. Misy vehivavy anankiray tato amintsika, ato amin'ny fiangonana misy asika. Il y avait une femme dans notre église. Ny faniriny'ity vehivavy ity tanatin'ny taona maro dia andeha hiasa any Maurice. Le désir de cette femme depuis plusieurs années, c'est de travailler à l'île Maurice. Efa nikarakara antota taratasy any amin'ny hiasana any Maurice izy. Elle a déjà préparé tous les papiers qu'il faut pour travailler à Maurice. Teo amin'ny roa taona no nikarakarana ny taratasy io. Pendant 2 ans, elle a préparé ses papiers. Saingy isaky ny andeha izy dia misy sakana mahazo azy ka sy tanteraka amin'ny fandehanany. Mais à chaque fois qu'elle va partir, il y a toujours des obstacles et elle ne peut pas partir. Nangatabavaka matetika ty vehivavy ty ny amin'ny mba ahafahany mandeha saingy nisy sakana teo amin'ny fandehanany. Plusieurs fois, elle a demandé des prières pour qu'elle puisse partir, mais il y a toujours eu des obstacles. Karazana vavaka besaka nefa natao taminy nefa mbola voasakana ihany ny diany. On a déjà fait pour elle plusieurs sortes de prières, mais il y a toujours eu des obstacles. Anisan'ny sakana nahazo azy nahafatesany zanany anankiray. Parmi les obstacles qu'il a fait, un de ses enfants était mort. Anisan'ny sakana nahazo azy ihany koa lany antota taratasy ny karakaraina dia mbola namerina nangataka izany ray. Parmi les obstacles qu'il avait aussi, les papiers étaient terminés et elle devait refaire la demande. Ny teny nomena azy tamin'ny fanomboan'ny herinandro iny dia ny hoe angatao fanahy masina fa izy no mpitaridalana tsara indrindra. La parole qui lui a été donnée en début de semaine, c'est que demande le Saint-Esprit car il est le meilleur guide. Anisan'ny teny nambara taminy hoe avelao ny fanahy masina no andeha hamangy an'izay olona ny ray nytetota taratasinao. La parole qui lui a été donnée, c'est que laisse le Saint-Esprit toucher les personnes qui vont prendre en charge ces Satria na ny papiers. vola teo an-tanany azy dia efa lany ny amin'ny fipetrahany eto Antananarivo. Parce que même l'argent qui était dans ses mains était déjà tous dépensé. Fa ny zava-mahagaga natao amin'ny fanahy masina dia sy teto Madagasikara intsony no taratasy ny karakaraina fa ny any ivelany misy no nandefa nytota taratasy mba ahafahany mandeha miala eto Madagasikara. Et ce que le Saint-Esprit a fait, c'est que les papiers n'étaient plus préparés à Madagascar, mais ceux qui étaient à l'étranger ont envoyé les papiers pour qu'elle puisse partir. Noho ny hery nivavaka natao niaraka tamin'ny fanahy masina niezika dia ny olona avy any ivelan'ny mpampiasa mihitsy no nandresy lahatra ny fitondrana malagasy mba handehanany io vehivavy io hiasa any ivelany. Par la puissance du Saint-Esprit, ce sont vraiment les employeurs qui étaient à l'étranger qui ont convaincu le gouvernement pour qu'il l'envoie à l'étranger. Ny talata hariva izy nitonga tany Maurice. Mardi soir, elle est arrivée à l'île Maurice. Ary nilaza izy rehefa niantso
fa tsy vita ny herin'ny tena ny fandehanany tany fa noho ny herin'ny fanahy masina dia azo ny nangatahany. Et elle a dit qu'elle est partie là-bas, non pas par ses propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Elle a reçu ce qu'elle désirait. Ilay Andriamanitra ny vavahany io vehivavy io ihany no ivavahsika eto amin'ity toerana ity. C'est le Dieu qu'elle adore, que nous adorons aussi. Ny fanahy masina niesika tamin'io vehivavy io mbola afaka miesika eto amin'ity toerana ity. C'est le Saint-Esprit qui agit dans la vie de cette femme, qui agit aussi ici. Mety efa nangataka zavatra ianao antaonany maro mbola sy azonao androandry. Peut-être que tu as demandé quelque chose depuis plusieurs années que tu n'as pas encore reçu jusqu'à ce jour. Aza kivy fa androany iesika eto ny herin'ny fanahy masina. Ne sois pas découragé, car la présence du Saint-Esprit est ici. Afaka ny horaisinao amin'ity herinandro ity zany. Tu peux le recevoir cette semaine. Afaka horaisinao androany dia androany zany. Tu peux le recevoir aujourd'hui même. Satria za mino fa Andriamanitra sy manavaka ny fanahy masina. Parce que j'ai la foi que le Saint-Esprit ne fait pas de distinction de personne. Ny voalaza dia sy maintsy mankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny hery mahagaga miasa anesehana ny fanahy masina. Ce qui est écrit, c'est que nous devons glorifier Dieu pour que le Saint-Esprit agisse. Iesika amin'ny fiainanao aneny fanahy masina. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Hitondra valim-bavaka ao anao aneny fanahy masina. Que le Saint-Esprit t'apporte l'exaucement de tes prières. Tena ankalaza an'Andriamanitra tokoa ny ianao noho ny amin'ny valim-bavaka azonao. Et tu vas vraiment glorifier Dieu pour l'exaucement de tes prières. Ny faefatra dia izao. Quatrièmement, mitondra ny fifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahy masina. le Saint-Esprit apporte notre intercession devant Dieu. Romanina toko favalo ny andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Vakina amin'ny teny français dia vakiko amin'ny teny malagasy. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amin'ny anaran'i Jesosy Romanina toko favalo ny andininy fa enina amby roapolo sy ny fafito amby roapolo. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa sy fantatsika izay hivavaka tokony ho ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana sy azo tononona ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy satria araka an'Andriamanitra ny fifonany no any olona masina. Halleluja. Alléluia. Izy no mitondra ny fifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra. C'est lui qui emmène nos prières et intercessions devant Dieu. Sy mety amintsika intsony ny mitoetra amin'ny toerana misy asika androany io fa tokony efa ho any amin'ny fahalebiazana isika. Nous ne devons plus rester à notre position actuelle, mais nous devons aller vers l'élévation. Sy mety amintsika intsony ny miaina amin'ny tebitebitra sy tahotra androany io fa tokony olona miaina amin'ny fandresena isika. Nous ne devons plus vivre dans la peur et la crainte que nous vivons aujourd'hui, mais nous devons vivre la victoire. Sy mety amintsika intsony ny miaina amin'io aretina mbola hitoerasika androany io fa tokony hiaina amin'ny fahasalamana isika. Nous ne devons plus rester dans cette maladie que nous vivons aujourd'hui, mais nous devons vivre dans la santé. Noho izany ekeo ny fanahy masina izay hampiaikeloka atsika fa izy no hitondra ny fifonantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Alors reçois le Saint-Esprit qui conduit nos prières et nos intercessions devant Dieu. Ny fanahy masina no mandinika ny fo ao anatsika. C'est le Saint-Esprit qui sonde nos cœurs. Izy no mahita ny miafina rehetra. C'est lui qui voit tout ce qui est caché. Izy mahita ny toe-po rasy rehetra. C'est lui qui voit nos mauvais états d'esprit. Izy mahita ny fisainany rasy rehetra. Il voit toutes nos mauvaises pensées. Izy mahita ny tsy fifankatiavana. Il voit l'amertume. Nefa zany rehetra zany dia sakany sy ahitasika an'Andriamanitra. Et tout cela, ce sont des obstacles pour que nous ne voyions pas Dieu. Isaorana ny tompo fa nandefa amin'ny fanahy masina mba hitondra sika amin'ny fibebahana marina. Remercions Dieu car il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous conduit à la vraie repentance. Satria Andriamanitra tia hita olona mizoro vavolombelona amin'ny fahasarana. Parce que Dieu veut voir des personnes qui rendent témoignage de sa bonté. Noho izany rehetra zany tena ila isika amin'ny fanahy masina sy ny fiarahan-dalana aminy.
C'est pourquoi le Saint-Esprit est vraiment indispensable dans nos vies. Raha dika azy dia ny olona manana ny fanahy masina ihany no azo antoka ahita n'Andriamanitra. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit sont assurés de voir la face de Dieu. Ndao andiny tenandroany. Examinons-nous nous-mêmes aujourd'hui. Tena ao anatinao ve ny fanahy masina? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment en toi? Tena ao aposika ve ny fanahy masina? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment dans nos cœurs? Te hitondra asika amin'ny fahasaran'Andriamanitra. Dieu veut nous conduire dans sa bonté. Te hitondra asika amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Dieu veut nous conduire dans sa puissance. Averiko le lazaiko tery amboloany. Je répète ce que j'ai dit au début. Maro ny olona sy vavolombelona na dia ohatrany hoe manompo an'Andriamanitra azy. Il y a plusieurs personnes qui ne rendent pas témoignage même s'ils servent Dieu. Satria ny antony nifidianan'Andriamanitra atsika dia mba ho vavolombelona. Parce que Dieu nous a choisis pour que nous rendions témoignage. Raha kely ny andohana dia tokony ho hita ny fitombony. Si tu as commencé petit, on doit voir que tu es élevé. Raha rasy ny andohana dia tokony ho efa manomboka hita ny endriky ny fahasarana. Si tu as fait un mauvais départ, nous devons voir maintenant la bonté de Dieu dans ta vie. Raha aretina ny natongavanao teto dia tokony efa ho hita fa ndalan'ny fahasotranana ianao. Si tu étais malade quand tu es venu ici, on doit voir maintenant que tu es en voie de guérison. Raha olana ny natongavanao teto dia tokony efa ho hita ny endriky efa misy vahaolana. Si tu es venu ici à cause des problèmes, nous devons déjà voir qu'il commence à y avoir des solutions. Fa raha seho ny fanahy masina dia sisy fiovana ny fiainan'ny olona. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a aucun changement dans la vie. Raha seho ny fanahy masina dia endrika miarasy ny hita eo amin'ny fiainan'ny olona. Si le Saint-Esprit n'est pas là, la vie devient de plus en plus mauvaise. Satria ny fanompona an'Andriamanitra dia sy endrika ety ivelany. Parce que le service de Dieu n'est pas seulement une apparence. Ny fanompona an'Andriamanitra dia ara-panahy. Le service pour Dieu, c'est spirituel. Noho izany tokony hanana ny fanahy masina isika mba hitondra asika makany amin'ny fahalebiazana. Alors nous devons recevoir le Saint-Esprit qui va nous conduire dans l'élévation. Tokony hanana ny fanahy masina isika mba hitondra asika ho any amin'ny fandresena. Nous devons recevoir le Saint-Esprit qui nous conduit vers la victoire. Tokony hanana ny fanahy masina isika mba hitondra asika ho any amin'ny fahasarana. Nous devons avoir le Saint-Esprit qui nous conduit vers la bonté de Dieu. Androany ndao hangataka amin'ny fanahy masina isika. Aujourd'hui, demandons le Saint-Esprit. Mba manana hetaheta ve ianao mba hitoeran'ny fanahy masina? Est-ce que tu as soif que le Saint-Esprit demeure en toi? Sangana ny tanan'izay mangetaheta. Lève la main si tu as soif. Hiasa eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Que Dieu agisse dans ta vie. Engany amin'ny fanahy masina androany tena hanaiky toetra ao anatinao. Que le Saint-Esprit demeure vraiment en toi Engany ny aujourd'hui. fanahy masina androany hanaiky hiasa eo amin'ny fiainanao. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Mialohan'ny vavasika angataka amin'ny fanahy masina dia ndao ho jerena hoe misy fitandremana maromaro voasoratra eto mba hatonga ny fanahy masina hiasa sy hitoetra ao anatisika. Avant que nous prions pour demander le Saint-Esprit, nous allons voir les précautions qu'il faut prendre pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Ny voalohany dia izao. La première chose, c'est ceci. Sy tiany fanahy masina ny mandaingamina fa mitondra fahafatesana ara-nofo sy ara-panahy ny fandaingana amin'ny fanahy masina. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on lui monte, car cela entraîne une mort physique et spirituelle. Asan'ny apôstôly toko 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 4. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Amin'ny anaran'i Jesosy asan'ny apôstôly toko 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananias Safira. Ananias sy Safira vadiny nivarotra tany. Ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala izany. Dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary Petera, ry Ananias, nahoana Satana no nameno ny fonao
handainga amin'ny fanahy masina ka nanafina ny vola sasany tamin'ny vidin'ny tany fony tsy namidy tsy anao ihany va izy ary rehefa namidy sy anaovanao izay sitraponao koa va nahoana no saina izany tao am-ponao ianao sy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Alleluia. Alléluia. Eto amin'ity tantara ity dia misy zavatra hafahafa izay nataon'ilay lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny. Dans cette histoire, il y a quelque chose d'étrange que l'homme appelé Ananias et sa femme Saphira ont accompli. Satria araka ny nambarako tamintsika teo aloha ara-panahy ny fanarahana an'Andriamanitra. Car comme je l'ai dit au début, quand nous suivons Dieu, il s'agit d'une vie spirituelle. Ara-panahy fanompoana an'Andriamanitra. Le service de Dieu est spirituel. Ny nofo dia mitondra sika ihany. La chair nous conduit, Fa ny fanahy no tena miresaka amin'Andriamanitra. mais c'est l'esprit qui parle à Dieu. Ny fanahy no tena mifandray amin'Andriamanitra. C'est l'esprit qui est en communion avec Dieu. Teto dia ny fanarahana fa ho amidy ny tany ary hoentina eo an-tongotry ny apôstôly ny vidiny. Ici, ils se sont convenus qu'ils allaient vendre le champ et apporter le prix aux pieds des apôtres. Satria teo anatrehan'ny fanahy masina no nanekena ny vidin'ny tany hoentina eo an-tongotry ny apôstôly. Parce que c'est devant le Saint-Esprit qu'ils se sont convenus du prix du champ qu'ils allaient apporter devant les apôtres. Saingy ny saina ny nofo izy mivady. Ils ont marché selon la chair. Ka dia nanalany ny vola mba ho haniny fa ny ambony kosa dia ho apetraka eo an-tongotry ny apôstôly. Ils ont gardé une partie de l'argent pour eux et ils ont donné le reste aux apôtres. Ny saina izy mivady fa sy fantatry ny apôstôly ny fisian'ilay vola nanesorany. Ils avaient pensé que les apôtres n'étaient pas au courant de l'argent qu'ils ont pris. Ny fanahy masina kosa fanahy nahita ny zavatra nataon'izy ireo. Mais le Saint-Esprit a vu toutes choses. Tezitra amin'ny fanahy masina ka niteny tamin'ny apôstôly hoe sy io ny vola fa nanesorany zareo. Le Saint-Esprit était en colère et il a dit aux apôtres que ce n'était pas le total de la somme, mais ils ont gardé une partie. Zany no nahatonga ny apôstôly ny teny hoe ireo fosiny ve ny vola angasy anareo io maninona ny mbola angalaranareo ihany. C'est pourquoi les apôtres ont dit, est-ce qu'il n'y a que cela qu'en marchant, cela vous appartient, pourquoi vous en avez encore enlevé une partie? Raha tohizana aza moa ny famakina ny soratra io dia maty teny eo ilay lehilahy atao hoe Safira ary maty ihany koa ny vadiny. Et si nous continuons cette histoire, Ananias et Saphira étaient morts sur le champ. Ny tianambara sy tiany fanahy masina ny mandainga eo anatrehany. Ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit n'aime pas que nous montons devant lui. Sy azosika atao ny mandainga amin'ny fanahy masina. Nous ne pouvons pas mentir au Saint-Esprit. Ny fanahy masina araka ny voalaza tery ambony dia manana tanjona tsara ho an'ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Comme on a dit au début, le Saint-Esprit a de bons projets pour les personnes qui servent Dieu. Izy no hitondra sika amin'ny fandresena mahagaga. C'est lui qui nous conduit vers la victoire. Izy no hitondra sika amin'ny fanasitranana mahagaga. C'est lui qui nous conduit vers les guérisons miraculeuses. Izy ihany koa no hitondra sika ho any an-danitra. C'est aussi lui qui va nous conduire au ciel. Noho izany aoka ho marina amin'ny fanomponao ianao. Alors, sois juste dans ton service. Tsy mandre amenina. Je n'entends pas d'amen. Alléluia. Alléluia. Aoka ho marina amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra ianao. Sois juste dans ton service pour Dieu. Satria androany rehefa miantso ny fanahy masina isika dia ho avy hitoetra ao anatinao izy. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons appeler le Saint-Esprit, il va demeurer en toi. Rehefa mitoetra ao anatsika nefa izy dia ho hitany ny amintsika rehetra. Et quand il va demeurer en nous, il va voir toutes choses nous concernant. Raha hitany misy fahamarinana ao anatsika dia ho tanteraka ny etaetapontsika. S'il voit qu'il y a la justice en nous, alors il va réaliser les désirs de nos cœurs. Raha hitany misy fahamarinana ao anatsika dia ho tanteraka ny angatahntsika rehetra. S'il voit la justice en nous, il va réaliser tout ce que nous avons demandé. Dia ho azonao izay rehetra iriny fonao. Et tu recevras les désirs de ton cœur. Dia ho tanteraka aminao izay angatahanao. Et tout ce que tu as demandé va se réaliser. Satria hitoetra ao anatinao ny fanahy masina. Parce que le Saint-Esprit demeure en toi. Ny faharoa dia izao. Deuxièmement, Sy azosika atao manohatra amin'ny fanahy masina. nous ne pouvons pas nous opposer au Saint-Esprit. Asan'ny apôstôly toko fafito any andininy fa raika amin'ny dimapolo. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51.
vakiana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny frantsay dia aveo vakiko amin'ny teny gasy. Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Asan'ny apôstôly toko fafito any andininy fa raika amin'ny dimapolo. Dia mba hiara-maka sika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Isa roa telo. Ry olona mafiaka sady tsy voafora fo sy sofiny. Ianareo manohatra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataony razanareo ihany. Alléluia. Alléluia. Sy tiany fanahy masina ny toerina amin'ny fahamarinany. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Eto dia somary mafy ny teniny avoaky apôstôly. L'apôtre ici a parlé Satria maro ny olona efa nandre fampianarana nefa mbola nataony razany ihany no miverina ataony. parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà reçu des enseignements et ils font la même chose que leurs ancêtres. Ny fanahy masina efa mampianatra ny fahamarinana. Le Saint-Esprit enseigne déjà la justice, Nefa ny olona manaiky amin'ny molony fa sy manatanteraka amin'ny fiainany. et les gens acceptent de leur bouche mais ne réalisent pas cela dans leur vie. Zany no natonga ny apôstôly namerina ny sain'ny olona ny hainy ny hafatra. C'est pourquoi les apôtres ont répété ce message. Satria ny fototry ny faharavam-piainan'ny kristianina maro dia mbola mahatanteraka ny fomban-drazana sy mifanaraka amin'ny voalaza amin'ny Baiboly. Parce que la plupart des chrétiens réalisent encore les traditions qui ne sont pas conformes à ce que la Bible dit. Ny henatra natahotra fianakaviana no mibahana ao anatiny. Parce qu'ils ont honte ou peur de la famille. Ny henatra maha-olombelona no mibahana ao anatiny. Parce qu'ils ont honte du regard des gens. Ny tahotra ny fiafaran'ny nofino no mibahana ao anatiny. Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont devenir. Ny tahotra ny ahiliky ny fianakaviana no mibahana ao anatiny. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés par la famille. Ka nitoeriny ny fanahy masina izay mibisika aminy. Alors ils s'opposent au Saint-Esprit qui les interpelle. Any ka ny faharavam-piainana nisy teo amin'ny ray aman-dreny tany aloha no mbola lovainy. Alors la destruction de la vie de ses ancêtres, il l'hérite encore. Any ka ny fahampiteam-piainana izay nisy tamin'ny fianakaviana tany aloha no mbola lovainy. Alors la destruction de vie qu'il y avait dans la vie de leurs ancêtres, il Nefa l'hérite izy efa encore. manompo an'Andriamanitra. Alors qu'il sert déjà Dieu. Sy azosika atao manohatra amin'ny fanahy masina. Nous ne pouvons pas nous opposer au Saint-Esprit. Rehefa milaza amin'ny fanahy masina hoe ialao ny zavatra rasy dia mila miala amin'izany tsika. Quand le Saint-Esprit nous dit de nous détourner du mal, nous devons nous détourner du mal. Rehefa milaza amin'ny fanahy masina hoe sy mety aminao sony zao zavatra ataonao zao dia mila mahay mihaino an'izany isika. Quand le Saint-Esprit nous dit que tu ne dois plus faire la même chose, nous devons l'écouter. Hitahianao any Andriamanitra. Que Dieu te bénisse. Hiditra sehatra amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Que Dieu agisse dans ta vie. Handray an-tanana ny mombanao any Que Andriamanitra. Dieu prenne en main ta vie. Sy ianao le olona manohatra fanahy masina fa manaiky ny taridalana avy aminy. Ce n'est pas toi qui t'opposes au Saint-Esprit, mais tu acceptes sa conduite. Alléluia. Alléluia. Fatelo dia zao. Troisièmement, Sy azosika atao ny manao an'izay mampalahelo ny fanahy masina. nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Sy mahazo manao ny mampalahelo ny fanahy masina isika. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, Na amin'ny fitondran-tena ninoninona ataosika. que ce soit dans nos comportements ou tout ce que nous faisons. Efesianina toko faefatra andininy fatelopolo. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Efesianina toko faefatra andininy fatelopolo amin'ny vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro ny fanavotana. Alléluia. Alléluia. Hasiana tombo-kase fa ianao io dia olona ho avotan'Andriamanitra. Tu as été marqué d'une empreinte pour le salut de Dieu. Ho asiana tombo-kase fa ny olana nisy teo amin'ny fiainanao teo aloha iny sy miverina aminao intsony mandrakizay. Tu es marqué d'une empreinte que les problèmes que tu avais auparavant ne reviennent plus dans ta vie. Ho asiana tombo-kase fa ny aretina nampitahotra anao iny sy miverina aminao intsony mandrakizay. Tu es marqué d'une empreinte que les maladies que tu avais ne reviennent plus pour toujours. Ho asiana tombo-kase fa ny ady nahatonga ny olona nome anao iny sy miverina aminao intsony mandrakizay. Tu es marqué d'une empreinte que les combats que tu as faits ne reviennent plus à toi pour toujours. Saino nefa fa ny fanahy masin'Andriamanitra no manisy tombo-kase izany. Mais pense que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui met une empreinte sur toi.
Zany indrindra ny mahatonga an'le teny hoe aza atao ny mampalahelo ny fanahy masina. C'est pourquoi il est écrit, n'attriste pas le Saint-Esprit. Omeo fifaliana ao anatinao ny fanahy masina. Donne de la joie au Saint-Esprit. Ataovy mahazo aina ao anatinao ny fanahy masina. Fais que le Saint-Esprit aime rester en toi. Inona moa ny zavatra mahafaly ny fanahy masina? Qu'est-ce qui donne la joie au Saint-Esprit? Faly ny fanahy masina raha manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Le Saint-Esprit est dans la joie quand tu obéis à la volonté de Dieu. Faly ny fanahy masina raha tena fanomponan'Andriamanitra marina ny ao anatinao. Le Saint-Esprit est dans la joie quand tu sers vraiment Dieu. Faly ny fanahy masina raha manaraka ny fampianaran'i Kristy isika. Le Saint-Esprit est dans la joie quand nous suivons l'enseignement de Christ. Faly ny fanahy masina raha ny didin'Andriamanitra ny manenika atsika. Le Saint-Esprit est dans la joie quand nous suivons les commandements de Dieu. Didin'Andriamanitra dia ny fifankatiavana. Le commandement de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Raha mahay mifankatia isika dia faly ny fanahy masina. Si nous savons nous aimer les uns les autres, le Saint-Esprit est dans la joie. Raha manomboka resinao ny fanahiny sy fitiavana dia faly ny fanahy masina. Si tu demeures dans l'amour, le Saint-Esprit est dans la joie. Fampianaran'i Kristy dia na ny fahavalo azy dia ny ho-pitiavana. L'enseignement de Christ, c'est que tu dois aimer même tes ennemis. Raha mahay mamelanielo koa ny fahavalonao ianao dia faly ny fanahy masina. Si tu pardonnes à ton ennemi, le Saint-Esprit est dans la joie. Raha mahay mamindra fo isika faly ny fanahy masina. Si nous savons pardonner, le Saint-Esprit est dans la joie. Raha maneho fitiavana amin'ny olona sahirana isika faly ny fanahy masina. Si nous montrons de l'amour à ceux qui ont des problèmes, le Saint-Esprit est dans la joie. Fa raha mifanohatra amin'izany ny fiainasika malahelo ny fanahy masina. Mais si nous faisons le contraire, le Saint-Esprit est attristé. Ny nanindrina azy teo dia ny amin'ny hoe sy azosika atao ny maniratsira ny fanahy masina. Nous ne devons pas insulter le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Hébreu 10:7. Hébreux chapitre 10, verset 29. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce? Hébreu 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Manao ahoana koa sary no hamafy ny fampizaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanisaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny raha ny fanekena izay nanamasina azy ho zavatra sy masina sady maniratsira ny fanahy masiny fahasoavana. Sy sitrak'Andriamanitra ny mahita zanak'Andriamanitra maniratsira ny fanahy masina. Dieu n'aime pas que les enfants de Dieu insultent le Saint-Esprit. Ndraindray ny zanak'Andriamanitra mbola tsy ao tsara dia mbola sa maniratsira ny fanahy masina. Parfois, des enfants de Dieu osent insulter le Saint-Esprit Satria ny rehetra eny dia be ny faniratsirana amin'ny fanahy masina. parce qu'il y a plusieurs insultes envers le Saint-Esprit. Fomba fiadiny devoly mba hitaritana ny zanak'Andriamanitra haniratsiry zany. C'est une façon d'agir du diable pour que les enfants de Dieu insultent. Mety olona maniratsirany amin'ny fomba fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra eny ambadika eny. Peut-être qu'il y a des gens qui insultent concernant les langues. Dia indraindray koa ny kristianina mbola tsy ao tsara tafiditra ao anatin'ny faniratsirana azy. Et parfois, des chrétiens aussi insultent le Saint-Esprit de cette manière. Tsy sitraka ny fanahy masina ny faniratsirana azy. Le Saint-Esprit n'approuve pas qu'on l'insulte. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia tokony ho sari-piaro ny amin'ny fanompony izy. Les personnes qui servent Dieu doivent considérer comme important leur service. Satria na ny olona manompo zavatra hafa azy dia sari-piaro amin'izany izy. Parce que même les personnes qui servent autre chose considèrent cela comme important. Tsika ihany koa amin'ny fanomposika an'Andriamanitra tokony ho sari-piaro amin'ny fanomposika an'Andriamanitra isika. Et nous aussi qui servons Dieu, nous devons considérer ce service comme très important. Raha misy olona maniratsira amin'ny fanomponao dia tokony hanana alahelo amin'izany ianao. Si quelqu'un insulte ton service, tu dois être triste pour cela. Tokony ho sari-piaro amin'izany isika. Tu dois être triste pour cela. Mba hatonga ny fanahy masina hiaro atsika koa. Pour que le Saint-Esprit nous protège. Mba hatonga ny fanahy masina hiara-dalana amintsika koa. Pour que le Saint-Esprit marche avec nous. Tena tianao Andriamanitra. Dieu t'aime vraiment. Te hamozy ny fiainanao izy. Dieu veut secourir ta Te vie. hiditra ny sehatra amin'ny mombanao izy. Il veut agir dans ta vie.
raha ao anatinao ny fanahy masina androany dia sy tahaka ny diranao teto no ivoanao. Si le Saint-Esprit est en toi aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici comme tu y es entré. Manomboka izy fiadanana ao anatinao. Il y aura la paix en toi. Manomboka izy fifaliana tonga ao anatinao. Il y aura de la joie qui va entrer en toi. Manomboka irehitra ao anatinao ny fanantenana. Et tu vas avoir de l'espérance en toi. Ary voaka ho mpandresy ianao. Et tu vas sortir victorieux. Ny tokony ataosika dia tokana ihany no ambarako androandry. Ce que nous devons faire est simple. Angatao ny fanahy masina fahomenanao zany. Demande le Saint-Esprit et cela te sera donné. Rehefa tonga ao anatinao izy dia hiaikeloka ianao. Et quand il sera en toi, il te convaincra de pécher. Rehefa tonga ao anatinao izy dia hisy fiovam-piainana eo aminao. Quand il sera en toi, ta vie va être transformée. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe La parole de Dieu dit, na ianareo izay rasy aza mahay manome zavasoa ny janakareo. même vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mahay ka vafa ny rainareo izay any an-danitra no sy hanome ny fanahiny an'izay mangataka azy aminy. À combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Rehefa mangataka amin'ny fanahy masina ianao dia ameno anao izy. Quand tu demandes le Saint-Esprit, il va te le donner. Ary ny asapanao fa manomboka mikasika anao izy dia manomboka hanenina amin'ny rasy vitanao ianao. Et tu sauras qu'il commence à te toucher quand tu vas commencer à regretter les péchés que tu as commis. Manomboka hibebaka amin'ny rasy vitanao ianao. Tu vas commencer à changer d'attitude. Ary ho tsapanao fa sy te hamerina an'izany rasy zany intsony ianao. Et tu sentiras que tu n'auras plus envie de commettre les mêmes péchés. Ao ambadika izay dia hisokatra ny lala-piainana. Derrière cela, ta vie va souffrir. Ao ambadika izay dia misy lalana misokatra eo amin'ny fiainanao. Derrière cela, un chemin va s'ouvrir dans ta vie. Ambadika izay dia ho hisy fandresena eo amin'ny fiainanao. Derrière cela, il y aura une victoire dans ta vie. Vavaka isika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Vonina hivavaka ve ianao? Est-ce que tu es prêt à prier? Tahoary esory izay mety manelingelina hivavaka isika tompoko. Enlève tout ce qui te dérange. Nous allons maintenant Eo prier. am-pisanganana isika dao hisangana dia eo isika no angataka ny fahafenoana avy amin'Andriamanitra, angataka ny fahafenoana avy amin'ny fanahy masina. Aza ny hafa no henonao na zerenao fiainao misy ny mila mangetaheta hoe mila amin'ny fanahy masina androandry. Nous allons nous lever et nous allons demander le Saint-Esprit. Ne regarde pas à côté de toi, mais que tu aies vraiment soif du Saint-Esprit. Dahoary isika tonga dia manandrata vavaka mivavaka isika tompoko. Commence à prier. Raha za teo amin'ny toeranao dia nanandratra vavaka mafy aho. Si j'étais à ta place, j'élèverais ma voix. Raha zany teo amin'ny toeranao dia nasehoko ny hetaheta ato anatiko. Si j'étais à ta place, je montrerais ma soif. Satria ny fanahy masina dia mijery ny hetahetan'ny olona. Parce que le Saint-Esprit regarde notre soif. Misaotra fanahy masina fa eto anao sy ny fanatrehanao. Merci Saint-Esprit, car tu es ici. Sapako ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity. Je sens ta présence ici. Hikasika an'io vehivavy manana olana io ianao androandry. Tu touches cette femme qui a des problèmes Hikasika an'io aujourd'hui. rahalahy manana olana io ianao androandry. Tu touches ce frère qui a des problèmes Satria hitako efa aujourd'hui. manomboka mianso anao izy fanahy masina. Parce qu'il commence à t'appeler Saint-Esprit. Satria hitako efa manomboka mangetahetanao izy fanahy masina. Parce qu'il commence à avoir soif de toi. Fanahy masina aza vela hiala maina ny mangetaheta eto. Saint-Esprit, qu'il ne parte pas en vain. Fanahy ceux qui ont masina aza soif. vela hiala maina ny manana olana eto. Saint-Esprit, qu'il ne parte pas en vain ceux qui ont des Ny problèmes. hetahetanay ny rehefa idiranao ao anatinay androandry. Entre en nous, Saint-Esprit, aujourd'hui. Avy fanahy masina feno izahay. Viens, Saint-Esprit, Avy fanahy remplis-nous. masina kasio izahay. Viens, Saint-Esprit, touche-nous. Avy fanahy masina mikasianay eto. Viens, Saint-Esprit, touche-nous ici. Oh, fanahy masina tsara eto anao sy ny fanatrehanao. Saint-Esprit, ta présence. Samy est ici. mivavaka. Priez tous. Ao ka tena ao anatin'ny fifantohana tanteraka ianao. Concentre-toi. Asan'ny rato ihany ny feo. Élève ta voix. Mpanjino Andriamanitra tianao. Dieu t'aime. Mpanjino Andriamanitra le miantso anao. Regarde Dieu qui t'appelle. Eto ny fanatrehan'ny fanahy masina. La présence du Saint-Esprit est ici. Misaotra fanahy masina. Aza sarotra ny vavaka ao amin'izany rato ihany. Continue à prier.
fanamasina ofenoy izay aoka ho sapanay ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity mangedaetanao zay fanamaso zava-poana ny fiainanay raha sy miara-dalana aminay ianao raha ny mombanay raha seho ianao fanamaso oreboseka repamamakataskriboskribababa oreboseka repebebeseka repamamakataskriboskribaba Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mets ta main sur le cœur et lève l'autre main. Concentre-toi, le Saint-Esprit va te parler. Quelqu'un est malade ici. Efa ela ny fatorany io aretina io fiainanao. Ta vie est enchaînée par cette maladie depuis longtemps. Androany ny fanamasina ikasika ny olo aranony aretinao io. Aujourd'hui, le Saint-Esprit touche la source de cette maladie. Ndao sika rehetra angina tanteraka. Gardons le silence. Zay marary zay ika amin'ny feo mahery zao. Cette personne malade va crier. Fantoy ihany ianao. Concentre-toi. Sy ho zakan'ilay devolona matra anao tamin'io aretina io. Ny herin'ny fanamasina eto. Le diable ne va pas supporter la puissance du Asa Saint-Esprit. matahotra na bavy a. Ho sitrana ianao. N'aie pas peur, chère sœur, tu seras guérie. Misy vehivavy anankiroa eto avy nitomany misy ianao maly arivo. Il y a 2 femmes ici, tu as pleuré hier. Satria efa diso fanantenana ianao amin'ilay zava-misy ao amin'ny tokantrano misy ianao. Parce que tu étais vraiment déçu de ce qui arrive dans ton foyer. Ny devolony namatotra ny tokantrano iny. C'est le diable qui lie ce foyer. Fanamasina mikasika anao zao. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Si nous décidons de nous détourner du péché, Dieu va nous délivrer. Saint-Esprit, tu es trop bon. Tu es le Dieu qui agit. Tu es en train de guérir. Tu es en train de résoudre les problèmes. Tu prends en main nos combats. Saint-Esprit, agis avec puissance. Je déclare la victoire pour chacun. Je déclare la solution pour tous. Grâce à toi, Saint-Esprit. Que tous ceux qui se sont vraiment repentis, tu prends en main leur vie.
zay rehetra tena tapa-kevitra hiala amin'ny fahotana Ceux qui décident de se détourner du mal, raisinao an-tanana ny aminy tu prends en main leur vie. sy avelanao sy izory vavolombelona izy Ils vont rendre témoignage. izy no izory vavolombelona amin'ny famaranana ny titony ity Ils vont rendre témoignage à la fin de cette année. satria Andriamanitra tsara ianao Parce que tu es un Dieu qui est bon. saotra Jesosy Merci Jésus. amen Amen. nao te tanana mafy ny fanahy masina isika Acclamons fort le Saint-Esprit. samy mahazo ny toerany tompo Vous pouvez prendre place. alléluia le alléluia anao somary reraka alléluia alléluia